fanany voninahitra. Fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra. Aza manao amen n'olona very flow, fa manao amen n'olona ao aminao very flow. Ay, tsika rehetrarehetra avy amen rehetra. Tsara ndotsika miarabanao tonga soe ziona, tiana atao hoe ziona. Ny ziona tsy toerana géographique fa toerana spirituel. Zany hoe toerana ara-panahy. Baiboly dia milaza fa zay olona tonga ho ziona dia voavelany elony. Ary tsisy olona maray ao izy fa ninina kanao rehefa tonga ho ziona dia hovain'Andriamanitra izany. Ziona ny toerana hikarakaran'Andriamanitra ny olona. Ziona ny toerana izany tompo atsika etsika no hiolika ao anatrehan'ny tompo hideran'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Mpanjaka ny voninahitra midina amin'ny afony. Ny afo hitanao dia maneho fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia afo. Ao amin'ny Hébreu 12:28 dia ozy hoe Andriamantsika dia afo mandevo. Ary afo no nitarika ny zanak'Israely tamin'ny alina. Androana nitarika azy tamin'ny Andriamanitra. Sakao teny milanitra ny tanantsika fa tsika zay ivelany ao azavaina mijery tsara. Fa rehefa tonga ny tontena vao tomponao télévision na masinao rahatsika ikoka eo anatrehan'ny tompo tsara Jesosy. Riba zondo loro babaroshakayama. Lelema sente kelelema. Sindelelema bashakayama zondo. Oraba bababababa yekama shaka. Rupa baka sene. Lerema mazunda la raboshaka. Ebraka masene. Roma shekelelemo. Babababa esandaya. Esu ya futuare mas.
abandi wakifariki irera kabwangu umejie semana nufuma rata abandi utsapurito nafatika remata upositiva negativa uvaina remata ratera ka nuku bisaina na umu waksakufa iva mais funata remata kakle funata zita ina tuba vani nira la ira ti ai taina wa silvo
nipetrahana na tsy fantatrao ny ray aman-dreny na tsy hainao ny mombamomba azy fa mpiray tampo aminao ao amin'i Jesosy. Io no miaraka aminao any an-danitra. Tenenao namanao ianao no namako miaraka ao any amin'ny voninahitra. Iarabao manodidina anao feno voninahitra. Alleluia. Raha azonao ataony mandray toerana dia raisy ny tena. Iarabanareo vao amin'ny vert flan ao tsara ve nareo? Mahita ve nareo ny vert flan? Ay, hitanao zany efa manam-paharetany nareo ny voakarakara tsara. Aoriana kely ovaitsika écran ngeza be eo ivelany ao. Dia écran io ampidiritsika ato anatin'ny regny. Dia rehefa sarinareo zany malaina caméra dia izay atonay mba mahita nareo avy ao. Dia aoriana kely an'izay mijery écran ndray tsika anankiroa, écran plat ihany. Dia ny tenin'Andriamanitra soratana amin'izay écran zay indray. Alléluia. Satria ny Baiboly dia milaza avy aiza moa tsika io? Avy amin'ny nareo avy amin'ny voninahitra. Mankaizy mankana voninahitra. Avy aiza tsika? Tsy avy any anaty fotaka tsika io ty narabavinao ty sy avy any anaty fotaka mandreo avy any misy azy. Non, ovay confession-nao manomboke. Avy aiza tsika? Avy amin'ny voninahitra. Mankany amin'ny voninahitra. De gloire en gloire. From glory to glory. Alléluia. Mitombotsika amin'ny anarana Jesosy a. Isaky ny fotoana avaketo mahita zavatra vaovao foana ianao. Satria ny Baiboly dia milaza fahasoavana anampy fahasoavana. Isika rehefa ao Jesosy tsy mihereraka fa mimatanjaka, tsy mimarary fa misalama, tsy mimahandry fa mimanan-karena, tsy mirafana fa mitsara fanahy, tsy mimahuta fa mimasina, tsy mitorana fa milorona. Alléluia. Baiboly milaza fa nitamingan Saul Yausa fa nitamingan Davida miakaezy. Miankina amin'ireo avy aiza isika? Nitamingan Saul avy aiza? Avy amin'ny Saul. Fa nitamingan Davida avy aiza? Avy amin'ny Davida. Sika kosa avy aiza? Avy amin'ilay solofony Davida. Avy amin'ny Jesosy Kristy. Taritomponareo amin'ny anarana Jesosy ao. Miarabany mpiara-miasa rehetra hitarikio moa misy mpanompon'Andriamanitra tonga eto Pasteur Jean avy amin'ny acte 14. Izy nao mpiara-miasa eny toko. Aleo manontany so miteniteny foana moko. Taritomponareo miara-damianaka zay filazanareo. Taritompo amin'ny anarana Jesosy. Rehefa avy eo fantatro ihany hoe manindeto ry zareo taritompontsika. Tantoatsika dia resaka ny atao hoe asa soso ny fiantrano. Satria Baiboly dia milaza ianareo izy no fanasy ny tany. Raha ny fanasy tany tonga matsatso, inona intsony no asira azy. Fa arina ny ivelany izy. Raha ohatra ka tonga matsatso izy sira dia mitsakitsany olona. Inona kay ny asan'ny sira e? Raha mangolokotsika inona ny asan'ny sira? Mampisy tsiro ny sakafo. Raha vao lokany tsy sira dia tsy mampitehinany. Tanareo hoe tsy mahazo mihinana sira malahelo izy nefa tsy tozay atao. Isika zany amin'ny fiarahamonina tahaka ny sira. Mampisy tsiro ny fiarahamonina ny fisitsika. Mampisy tsiro ny amin'izao tontolo zao ny fisitsika. Lazay koa anao raha tsisy favaka intsony teto an-tany fa mamonofaty ny olona teto an-tany. Fa mbola misy satria olona matahotra an'Andriamanitra eto. Mbola misy satria olona mivavaka eto ambonin'ny tany. Za le olona enao le olona. Baiboly dia milaza hoe nareo no fahazavana izao tontolo izao. Dia io fiantrana sy ho asa soa io azadiny fa Jesosy sy nandroaka devoly ihany nataony teto atombonin'ny tany na nitory filazantsara fa verifio ny Baiboly ao amin'ny asan'ny apôstôly 10:38. Ohatry izy hoe Jesosy avy any Nazareta izay nandeha nanao soa sy nansitrana izay rehetra azo mieriny devoly fa Andriamanitra nomba azy. Izy zany tsy hoe nanao délivrance any nanotory te fa nivoaka ny trano nandehanany iny izy.
misy ve tsara fanahy ino no tokony valiny iezakitsika mba ho isy zay androany iresaka ny atao hoe tsara ny tompo asa so efa nambarako nareo le toe fiantrano lalany joba de lalany fiantrano raha zay natonga ny joba niaka eto many amin'ny fahalehibeazana tsy nivavaka izay nataony any fa manana toerana ny fiantrana eo amin'ny fanompoana ny tompo ao amin'ny asan'ny apôstoly toko 10 rehefa tonga ny anjely tamin'ny Cornelia dia ahoana ozy ny anjely ny fivavaka ao sy ny fiantrana ao dia efa tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra ho fampatsiarovana zany hoe tsy nivavaka ao ihany no ilain'Andriamanitra fa inona ihany koa ny fiantrana ao raha ny olona disy be vavaka loatra nefa tsy mba manana ny hoe fiantrana na ny olona zareo mahita azy tsy takory zay varina mivavaka mety mivavaka isan'andro ao nefa tsy takory inona kay qualité asehonao eo anatrehan'ny olona inona kay ny fiantrana asehonao Matthieu 5:7 de milaza ianao no milaza azy sambatra no miantra fa izy no iantrana efa nambarako taminareo tamin'ny asabotsy teo fa raha zay nakany ivelan'ny farany teo raha tsy ny fiantran'Andriamanitra dia tsy tonga tamin'ny aéroport ivato akory andeha fa misy fotoana zany tsisy ninazy nao antenaina antsony ankoatriny fiantran'Andriamanitra hoe mba hiantrano pitié fa noho ny fiantrana zay ataonao dia mamaly ho fiantrana eo fotoana tapidaraka le tsisy ninazy nao antenaina antsony dia ny fiantran'Andriamanitra miditra antsehatra raha olona niantra olona ianao alleluia teneno ny namanao sambatra ianao raha miantra fa hiantran'Andriamanitra ihany ny fiangonana zay hoatsangatsika lazaiko anao fa tsy fiangonana kelikely ny tany zay ho raisitsika tsy ho tany kelikely satria ny vision atsika tsy olona 500 na arivo efa hainao ihany fa atroako fotsiny izy manentsika arivo raha ny vola mankonitsika mandrapa tonga ny décembre 100 millions kely mahery fotsiny raha ny fitambarany reny tsy mahazo an'le tany tena tiatsika ho ananany fa eo milatsika n'inony fiantran'Andriamanitra parcelle ilaitsika tsy voatery firektara ohatsika ety ny volanay tompo fa ny fiantrano ny ilainay alleluia ay tompo manokany anao amin'ny anaran'i Jesosy Baiboly dia milaza amin'ny Efesiana 5:16 ozy ka araraty ny andro azo anaova antsofa ratsy izao fiainana izao mandinika tsara androany marina rehefa niala teo farafara fandriko niomana ao amin'ny tiafatry ty dia ozy aho hoe midika miotely io zany dia zao misy andro tsy azo anaovana foitsony fa ahoana ozy izy teo koa araroty ny andro azo anaovana tsony dika zany misy fepotona zany mbola azo anaovana iny io andro fa ho avy ny andro tsy azony olona manao foitsony ho viny io andro asehoko anao androany zao tompoko ny atao hoe andro farany raha mijery ny baibolitsika ka mijery ny zava-misy hitatsika maso reny ny sofotsika dia andro farany zao andro iainantsika zao ary ao anatin'io andro farany io hidina iny amin'ny rahona lanitra Jesosy aka ny fiangonana io ny amin'ny teny baiko atao hoe enlèvement de l'église zany hoe ho ampakarina ny fiangonana ho enlevena eto amin'ity tany ty ho any an-danitra mandritra ny fito taona lomeko aloha zany ara baiboly rehefa kelikely aby dia ao anatin'ny fito taona io tsy hoentsony ny fiangonana io ny lazay baiboly hoe virgine dimy ino ampakariny tsy dimy nisany fa tandinona io le olona tena niomana
nanamasy tena tsara nitady n'Andriamanitra nifilotra atao amin'ny Jesosy nanao ny sitrapon'Andriamanitra hidiny eny amin'ny raha Holandra Jesosy tsy hidiny eto tany faiza dia ny fiangonana amin'izay niny hiakatra dia hoentiny any an-danitra any manao ny fito taona dia manindra ny fito taona amin'izay manomboka eo ny atao andro ny bibidia eto ambony amin'ny tany eo ny atao hoe andro ny fahoriana lehibe amin'ny teny baiko grande tribulation zany hoe hisy fahoriana lehibe atao tany zay mbola lompo an Jesosy tapahana ny lohany ka draina midirina hatrambay hitsaky tsara torturena amin'izay fotoana zay tsy afaka manao sotsony ny olona satria Jesosy tsy eto tany ny fotoana io fanamasina tsy eto tany amin'izao manko mbola miasa amintsika ny fanamasina dia afaka nanao tsara fanatsika fa amin'io tsisy fanamasina tsoa satria ny fanamasina mihitsy no mapakatra ny fiangonana iona amin'ny Jesosy dia miaraka amin'ny Jesosy any an-danitra ny fiangonana tsy tsony ny fanamasina amin'izay fotoana zay dikan'izany abibina ny eto ambony tany amin'ny fotoana io devoly no miditra ao anatina mpitondra amin'izay fotoana zay dia devoly mitondra ny tany manontolo izao tontolo izao tsy afaka manao sotsony ny olona allo dia zay mahatonga ny baiboly amin'ilany araroto ny andro azanao vantsofa manino zao fiainana zao rasy dia mizara roa zany ny olona amin'izao fotoana zao ao ny olona mia manao rasy dia ao ny olona mia manao soa ny rasy fanahy zany mia mampiakatra ny tosy aratsiny fa ny mpanao soa mia mampiakatra ny tosy ny fanaovantsoany satria iona tsy faina amin'ny tompony zay nifidy azy sy namonjy azy izy ety fa zay olona ny vonjen'Andriamanitra zay tenena nanao araroty ny andro azo anaovantsika fa ho ratsy zao fiainana izao miratsy zao fiainana izao Daniel 12:10 dia milaza misaotra mitombo fa ianao ty avary tianao any menao fa hisafidy ny andeha amin'ny lalan'Andriamanitra ianao Daniel 12:10 dia milaza maro no diovina sy ofitsina ary oza antoetra fa ny ratsy fanahy kosa mbola anao ratsy ihany dia ozy izy ary tsy isy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra fa ny hery no ahafantatra baiboly zany milaza hoe maro izy fa minanina manko io zavatra ho avy any am-parany dia zao io farany any ny odiovina zasy anao idiovina io amin'ny zandara mandra-parivony andro atazao amin'ny zandara eo tsy mahazo mandeha ny pipi arahana zandara mandeha pisoara arahana telefony manko tsy azo tomponao a andeha amin'ny famasinana andeha amin'ny famarina sady mandiny tena sady mandinika hoe inona moa no mahatonga anaty no mandiny tena ihany keo so dia mbola misy tsy mety ataoko zany eo anaty fahoriana Andriamanitra ny maninony manadio anao zay ny anton'ireny fahoriana iainanao reny anaovana introspection i andinianao ny tenanao izarenao fitaratra misy pilo zany a diso mahita azy marina loatra ka tsy mba mandiny tena fa mandinika ny hafa mandrakariva azadilo fa nizaniza tsara ianao sy drianao lay fotoana anandinianao ny hafa tokony andinianao ny tenanao mba ianao avy ianao amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fahoriana ny tompo maninona hoe manadio atsika maro izy no diovina sy ofitsina sady ofitsina mihitsy tsika ary ho zahana toetra lazao namanao zany eny antony zahana toetra anao tsy nainay reny fanadiovana sy famontsiny reny nanao mivoaka ao anatin'ny ady eno lasa tsara fanahy be zany ianao fa ny ratsy fanahy kosa ao izy aonisy fa ny ratsy fanahy mbola inona anao ratsy any ary tsy misy amin'ny ratsy fanahy ahafantany tsy fantany mihitsy zany amin'ny farany zao efa hoavy ny tompo aky ny fiangonana tsy hay zany fa mbola mitoy maninona izy azagagy ena zany ianao raha mahita karazana aratsiana amin'izao fotoana zao ny mpivezivezy eny an-taninarivo isan-kerinandro tena mila tsy te handeha tsony irairay raha misy vola dia nandeha reo planina mandeha any an-taninarivo maka entana satria misy inony dalo zaza teraka telo andro eny amin'ny hôpitaly misy mangalatra
fahita zany le zazy satria maro niontsa tamire de tsy maintsy mitondra mambavaka zany hoe mema mitombony iny nandraty fanahy miaratsy any Tomasiny zany tanàna bianay zany tam'izay mbola mipetraka tany mbola milaminy zany tanàna zany na misy zany raty fanahy fa am'izao am'dimy arivariva miefany arivariva misy mamono olo telo hoe tam'sabotsy maraina nisy olona mifirina ray teto petraka boîte secrète zay ovina nisy teto majaky zany raha misy tanàna malaza milamina de ty majaky ty ary tam'izay mbola tsy mipetraka teto misy avana mipetraka eto de hoe amin'ny ariva ony satria mafana be majaka de andavarangana matory andavaranga raha renao am'izao tovady ny sambo mbola tam'le vady le rangady hoe sora mila manao sini mila manao taratasy mirasy ny zavatra iainany olona am'izao fotoana izao de izao ny zava-nisy raha lasena vavy malala isaky ny memitombo ny aratsina nisy te ambony tany de tsy maintsy tonga Andriamanitra mitsaratra am'izay ny fitsarana voalohany teto tany de tamin'ny andro ny Noa mifanambady ny sokiny fanambady de ho maiboly hitany zanak'Andriamanitra hoe izy fa raha tsara tare zanaka vaviny olona de samy nanambady araka izay ty zany fa vitavitana matsiravina nisy tamin'ny fotoanandro tsy mirahana Andriamanitra ny olona kivy Andriamanitra tamin'ny olona de tonga izy ny tsara de nalany le olona tena mivavaka de napidiriny tao anaty samby fiara firy nisan'ny zareo valy fa sisan'izay natao inona naringa iny natao hoe fitsarana zany hoe misy fotoana zany ho fahotana io a tafakatry any anatrehan'Andriamanitra le tany mihitsy ny mitarainy de ty niteraka lereo de rararanaka ny amaro tonga ny tao Sodoma tao nitaraina ley le tany tena manao tatitra ny tany any amin'Andriamanitra tena tafahoatra ny favetavitana misy aty aminay de tsy nino aloha Andriamanitra orytany atao sérieux io ny baiboly nidina Andriamanitra izara marona tokoa zany na tsy marina de rehefa nidina mihitsy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny endrik'olona miseho tamin'ny fisehoany ny anjely fanjerena fa le anjely tonga teo mihitsy no andeha ovinoro zareo amono anjely iza le niditra tao trano lota iny andeha ovinona zany le anjely io zay lota zaky ty regny fa irak'Andriamanitra eny fa manana zanaka vavy mbola virjiny ato mbola tsy malalala meko anareo zay anaovanareo azy fa ireto zaky ty reto satria Andriamanitra io tonga rehefa nanao an'izany mponina tao Sodoma inona koa nataony Andriamanitra tonga ny tsara izy nasaina niala tao Sodoma nay ny Andriamanitra de Sodoma natao ino nitorana tamin'ny afo raha ie de la carte Sodoma tsisy tsony amin'ny carte du monde de zao mifanambady le lasa amin'ny lehilahy am'izao marina sadiso ary ekeny ny firenena maro eto ambonin'ny tany miray trano ary afaka mifampiteraka misy lehilahy bevoka zao a manino izy ny bevoka satria namboarina ny anatiny any de nasiana tranony zanaka de mifampiteraka any ivelany efa misy vehivavy samy vehivavy afaka miray trano am'izao fotoana zao vita mariage légal eo anatrehan'Andriamanitra marieny légitime de ho avy am'izay koa Jesosy tsara fa alay aloha ny azy alohan'ny tsarana izy faorina lehibe to ambonin'ny tany de zay moa tonga ny baiboly rahalahako ranabaviko hoe mbola azo anao vantsolo ty andro misy ty ty herinandro ty ty volany ty ty taony ty tsy aky mitona milaraka na mbola aizany misy atsika fa araty ny andro azo anao vantsosy fa ratsy sa fiainana izao maheno amena avy aminareo ve tenena ny namanao araty ny andro azo anao vantsolo fa ratsy sa fiainana izao isaky mitafakaka ny andandro hoe ny fahotana tenenisy de midin'Andriamanitra hitsara ny tany fa alohan'ny itsarany tany mandefa teny amin'ny olona izy mba hiomana ny olona ho any amin'ny toerana tokony izy azy rehefa lasa ny olona izay niona tonga hitsara am'izay Andriamanitra azonao ve ty resaky ty zany
soatsika dia andraisantsika valim-po ty ny soa sy ny fiatrana zay ataontsika eto amboniny tany andraisantsika valim-po ty lehibe zao koa nefa raha mbola marotra koa ny tany ny andraitsika ololoha ny valiny zavatra nataontsika alleluia satria misy satria famaliantso récompense fa hitompo manokana ianao ny anara Jesosy fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloko kosa dia androsy hiaratsiratsy kokoa sady mamitaka no fitany ny ratsy fanahy ozy mbola androso maninona hiaratsiratsy kokoa atrana hitanao ny fiarahamonina hitanao ny arabe hitanao ny andala hitanao ny naizanay zany zay ny ratsy fanahy ranasaina mbavy Galatiana 6:9-10 amizay ombagoly ary aza mbaketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoanandro ijejantsika raha tsy reraka isika koa araka ny ananatsika andro anaovana verina ndray le andro anaovana misy andro zany tsy afahantsika manao an'izy tsy hoe amin'ny andro tsy anananao tsy zay fa amin'ny andro tsy efa tsy etsitsony ny fiangonana mbola mavita manao soa ianao rehefa tonga any an-danitra aiza zany ny fanaova-tsoa fa hito koa araky ny ananatsika andro anaovana dia aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra eo a misy zavatra anakiroa eto sondreny manao soa amin'izy zao hoe anatiny ve ny mpanonja sa tsy anatiny anatiny misotro toka sa tsy anatiny olona rehetra oaseo tompo anao manko androany efa maninona amin'ny olona rehetra fa toizany efa le izy ozy hoe indrindra amin'ny mpianakaviny finoana mpianakaviny finoana ny olona rehetra no nasain'Andriamanitra anaovantsika soa ny mpanotatra amin'ny olona tsy mahalanan'Andriamanitra le ndraiky fanare asianao soa ahafantarany fa mbola misy Andriamanitra ary atonga azy atsapany fitiavan'Andriamanitra azy ny soa ataonao aminy indray andro a mbola mpianatry université tam'izay tam'izany fotoana zany mbola tiatia misotro toka satria mpianatra ka niala avy any Tamatave hoe akatra ao Antananarivo nijanona tao tsapana ny brikaville ny tomobile ny olona mivoaka andeha sakafo za azo tory tao taitra amizay azy jereko fa mity ny tomobile tsisy olona tsony fa olona anankitelo mitako teo dia misakafo zareo dia miara zareo sakafo aya mbola misy olona manao ohatran'izany amizao tonga sainay mbola misy olona ohatr'izany amizao tam'izany dia satria teorina tonga saina hoe olona mivavaka reny olona ire asehoany any amin'ny fiarahamonina fa olona mivavaka ianao amen mahazo voninahitra Jesosy rehefa asianao eny amin'ny fiarahamonina fa olona mivavaka mpanota anaovanao soa hoavy fotoana mangina Andriamanitra azy dia hibebaka izy arotsarony fa tena fitiavan'Andriamanitra azy reny mbola nasianao soa azy ary ny mpianakaviny finoana indray rehefa asianao soa dia azo voninahitra koa Andriamanitra misotra amin'i Jesosy tena misotra ny tompo misotra ny tompo ny olona nandefa voalohany tany ivelany zao tsisy lalako na ny ariary azy ankoatra ny fikarakarana passeport zao saotra azy fa zao fantatry fa Andriamanitra ny asa nisy olona ho nanao asa soa nanao fiantrano fa ny tao ambadika izy tao ambadik'izay izy ny tompo ny fitiavako an'Andriamanitra satria zay nanokatra lalana ny tompo ianao zao eo ameko vola rahety zao ianao misaotra ianao fa ianao ny koa dia tsapa fa tiany Jesosy ianao saky zany raha zao zany misy manomenao laklena tomobile le nanao amenina re zany mazaka alizy sady faly ianao ny mandoarika avetrany ozy ianao misaotra Jesosy satria mandono fa izy ho miasa io i Jesosy tsy miasa irery fa miasa amin'ny alalana olona zany hoe miasa soa ataonao a dia asan'Andriamanitra ny anarany io zany hoe nanaiky nampiasain'Andriamanitra anao ary natonga ny olona tena sy ny saotra an'Andriamanitra ny soa nataonao
Alleluia. Ao amin'ny Petera voalohany 2:15 mako hoe verset vitsika aloha dia avy eo ijanona amizay mianazava tsara. Petera voalohany 2:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izany ny sitrapon'Andriamanitra hampangina anareo tsy fahalalany olona dala amin'ny fanaovan-tsoa. Misy olona dala miteny ratsy atsika. Misy reny olona miteny ratsy atsika reny zany ino reny? Raha miteny ratsy anao zany izy dia inona no tavy anaty saina? Tena tsy ampy amin'ny visany ty sa efatra. Ny olona raha voa izy zany miteny ratsy atsika fotsiny dia inona ny anarany ao anatreny to? Olona dala izy. Dia inona ny hampangina atsika tsy fahalalany? Fanaovan-tsoa. Arakaraka ny eteretany antsika zany hoe tsika io olona mivavaka be vatany fotsiny. Reny mivavaka reny mihitsy ny tena ratsy fanahy. Reny mivavaka reny mihitsy ny tena olona tsisy ilana azy. Reny olona tsisy dikany. Reny oy e. Zay ny ataony olona. Dia inona ny hampangina atsika tsy fahalalany satria tsy malala izy? Fanaovan-tsoa. Ary ny fanaovan-tsoa izay ataony taninao ankavio zay azo atao fantatra ny taninao ankavanana. Dikan'izany raha nisy olona nasianao soa azo atao taraina ry nasiako soa ranony. Fa kosa ho baiboly eto amin'ny 2:12 Petera voalohany 2:12. Ary ao ka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilysy eo anatreny izy ozy mba hankalazany n'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo dia zay nendrikendrenareo mpanao ratsy. Tsika zany endrikendreny jentilysy fa maninona? Pasitely io zao zao ny fiatretan'ny jentilysy. Reo mpangorona mpaforikany olo reo. Reo mpanompangorona volany olo reo. Reo mpamitaka reo. Zay zany fa anendrikendreny any pasitera. Dia ho izy amizay ao ka manino zay fitondran-tenanareo ho tsara eo anatrehany. Zany hoe ny asa tsara ataonao mila hitany. Izy zany mitsitera sy miampanga fa aseho eo anatrehany fa manao asa tsara ianao. Tsy niteninao zany no hampanginanao azy fa ninona? Ny asa tsara ataonao. Alleluia. Teneno ny namanao atovy eo anatrehany jentilisa ny asa tsara ataonao. Enao endrikendreny ho mpanao ratsy hoe dia porofoy eo anatrehany fa mpanao asa tsara ianao. Mbola afaka toizana ve? Tesalonianina faharoa 3:13. Fa ianareo rahalahy aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Tanao baiboly ray manontolo zany dia mampianatra. Izy io miresaka io. Izy io miteny eto. Izy miteny eto. Raha mba tsy mahino fiangonana mba misy pasitera mba mianatra ihany ato. Mba maheno feona pasitera le izy io miresaka io. Mbola tsy feona pasitera aby zany reniko zany. Izy io miresaka io. Dia niandry any Paoly koa niandry any pasitera. Dia mahafantatra amin'ny tsy famaliny any. Ay tomponareo. Paoly hitanao mpitory filazantsara reto. Fa ka izy reo tsy hoe mitory filazantsara fotsiny fa maninona koa reo. Manao soa koa reo raha lasana bavy malala. Alleluia. Zany ty fivavahany ty tsy vitany mitory teny ihany. Tsy vitany miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ihany. Fa ao anatin'ny fivavahana ihany koa ny manao soa olona raha lasana bavy. Amen. Mba mandrosy kely pasteur zavatra pasteur avotsy. Tahiny tompo manokana. Tsy tonga ho azy etokoa ianao androany tahiny tompo. Tiava mafy ho azy Jesosy. Mijery andro izy. Tahiny tompo manokana tompoko. Manazy. Zany ny fivavahana zany tsy mijanona amin'io mitory teny dia mampianatra dia miteny teny fantatra dia mifadianina fa ao anatiny atao hoe fivavahana tompoko ny fanaovan-tsoa sy ny fiadrana. Zany ny tena fivavahana. Zay no tonga ny Jesosy naniraka anjely tonga tao amin'ny logement misy an'i Cornelio ka miteny hoe ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra eo ny ten'Andriamanitra ho fampatsiarovana. Zany tsy le vavaka ihany ny tonga tao ny fanina ihany koa lay fiantrana. Dikan'izay aza atao mandeha ila tahaka ny kiraro ny fivavaka
dia nisy resaka fanaovantsoa ao averiny vakina ny asan'ny apôstôly 10:38 jesosy avy any nazareta nandehandeha nanao soa sy nahasitra nazareta azo ny herin'ny devoly tsy tena hoe anao délivrance olo anao dia miandriany kely atasakabiny mba omeny olona 50 000 tsy malala manome koa tirana vavy ty rebaseky reny momoro vangi izy to malala reraka re ihany io e tsy sakafo a io tenenao ny namanao sady manao délivrance anao mametraka kely tsy enao ny miandro ny avelitana ny olona fianao mihitsy ny mametraka kely alleluia amboleo moa zany raha lasana izany zany tsy hoe toetra omen'andriamanitra anao fa toetra tian'andriamanitra hita ao aminao satria fa napetraka ao anatin'ny fanamasina zay raisinao io toetra io misy zay hoe vokatra sivy isany vokatra avy amin'ny fanahy fruit de l'esprit misy zay hoe œuvre de l'esprit na hoe asan'ny fanahy misy koa ny atao hoe fruit de l'esprit na hoe vokatra ny fanahy ao anatin'ny vokatra ny fanahy misy ny atao hoe fanaovantsoa izany hoe rehefa nraisinao ny fanahy masiny miandry an'izay andriamanitra ny amoanao n'le vokatra ny fanahy raisinao iloha zany zay mangataka amin'ny tompo hoe tompo ataovy mavita manao soa fa ny tompo mitsy rehefa loatsy hoe manaova soa ny antony dia zao vitanao le izy satria avy ao anatinao ao alleluia misy mpivavaka mpitanterelaka fotsiny vavaka ny marary dia niandro vola omeny rehefa avy eo enao mandianany amin'ny marary any dia vaovao dia ametrao koa izy mba dianany jus dianany sakafo mba matanjaka tsara dia mazotombo sotrano fa raha ohatra moa izy anao fanatitra ho an'ny mpaminany indray andro any matsapa matanjaka arnony aminao nazaony an'izany aza laviny satria mba mbola hanjo aroson'olona olona eo nany hoe efa reraky ny ofaty efa tsisy sakafo efa namaritra ombo namaritra tanimbary mba hitsaby tena mivavaka avy mivavaka ho azy anao dia miandry andro vola eo roa alina mba omena anao mankasika karana va tain'andriamanitra tsy verany vanipitianao tsy manomera mangatsika rany kopako any mpanafony dia mba oiny ozy le mpanompon'andriamanitra anakiray nananatra artiste makany amin'ny elo anao am'izao akanjonao zao artiste malaza be makany amin'ny elo anao am'izao petra am'izao akanjonao zao artiste le malaza be mpanaovana izy nde hiapitra spectacle mihitsy dia menle tsay sana 500 000 izy lesany mena ohatriny le mpanompon'andriamanitra mamindra fo aminao ny tompo alleluia mamindra fo daboka olony tao fa nazy volika raha lasana vavamalana tsy hovaina ny fahamarinana satria nomeny olona zavatra enao zay mahatonga ana misy aminareo a mavita manolotra zavatra ho ahy nefa na rehefa manao fahadisoana ianao tsy mijerany le soa nataonao tamiko ahy fa be lesiko mitovy amin'ny olona rehetra ianao azana hoe paster za tsy anao soa amin'ny ntsona aza manao aza manao tsy hovainao amin'ny volanao a tsy hovainao amin'ny sakafo atolotolotrao a tsy hovainao amin'izay zavatra omenao a reo zany hoe alaiko ny akanjoko nomenako manao tamin'ny anniversaire anao apita ny séminaire zany petra tsy azonao hovaina amin'izany a mba inainao sa tsy maina ninina soa nataonao tato anatin'ny fiangonana ka higafigafy anao dia selesana fa petra iza olona nanao an'izao tamy manao fa moa hitanao azy maheno nareo sa tsy maheno tsy azanao misy raha lao manko fa dia tamiko nay andro pastera tadidinao hoe tamin'ny fotoana ohatra an'izao raha nanena monjy an'ity fiangonana ity tamin'iny tadidiko reno aho fa tsy midika kory zany hoe ivelan'ny lalàna izy tsy azo tapenam-bavitsika amin'ny anaran'i jesosy ninina soa ataonao tsy manahaka anao tsy anaisana fepetra fa mitovy amin'ny maro ianao ary misaoran'andriamanitra anao raha mbola raisina ny zavatra omenao satria hitahin'andriamanitra anao za za manana ndraiko ara-panahy papa pasteur Rodolphe zay rehefa manatitra dimy many aminazy any toy zay misaotra papa fa raisinao ty zavatra ty za manana ndraiko nitainy namola vola tamin'ny filazantsara pasteur Erty ny olo zay tena tuilara tany antany Fort Dauphin na niaraka ny andéroplaniny toy zay hoe any tuilara afaka mba miresaka aminao zay tsy maniny fampiresaky zay dia namela anahy teo izy fampiresaky zay dia nitsofondrano toy zay niantso le raiko mifasoavana amizay papa fandray tsara zay mianaka mitsofon-drano a
Poza mbola dadako foana ho ainao tandreny sao dia tsy raisinao ny dima za mihitsy ny miangavy hoe raisy satria raha vao tsy raisy alefako azy io tsy azoko aniny zay misy olona le tsy haiko hoaniny ampahafolo-karenana hoaniny ampahafolo-karenana ny fiangonana hitanao minana manga moa ianao dia hoany oatra ny volony misy zavatra tsy natokana hoanina fa natokana ho amble tenaina ny namanao hoany oatra ny volony manga za mihitsy ny miangavy hoe raisy ty soa ataoko aminao ty satria fantatry za ihany no hijinjany io halleluia fa iny tompo ianao amin'ny anaran'i jesosy 2 Corinthiens 9:15 2 Corinthiens 9:15 amin'ny anaran'i jesosy Korintianina faharoa 9 manomboka eo 10 ka hatramin'ny 15 ilona eo tsara ary izay manome voa ho an'ny mpamafy misy vonina mafy be eto ho anao zay mamafy amin'ny fitorena filazantsara izaka iny manome voa ho anao mba ho afafinao ianao rehefa vonina amafy anome dia izy amin'izay lasa sponsornao Andriamanitra mihitsy no manome possibilité amafazanao rehefa nambolenao amponao ny toepo mamafy alleluia izay manome voa ny mpamafy sy mofoanina dia anome sy abe ny voafafinareo ary amtombo ny vokatry ny fahamarinanareo zany hoe raha inao zany olona tia mamafy manome mpiasan'Andriamanitra manome malahelo manome kamboty manome mpiara-mivavaka manome mpanompon'Andriamanitra rehefa manome anao dia ho ampitomboin'Andriamanitra no voa ho afafinao satria anao manome dia ho ampitomboiny possibilité ahafahanao manome mifalira afaka manome 1 million 2 million 5 million 10 million ho an'ny asan'Andriamanitra mifalira afaka manao an'izany aza atao mampiferina izy azy ny fanangolam-bolako tompoko satria za manangom-bola hitanao io ny fanangonam-bolako dia ny famafazana jesosy ny vavolambelona engany io fanany koantoko any raha tsy marany zany zavatra resako zany inona ny fanangonam-bolako famafazana mamafy zany hoe angoloko any aminy zany lizy io zavatra afafy koa zany a dia dikan'izany compte tahiry io any amin'ny banky lanitra ary tena lehibe zany any any dia ho hitanao io ny vokany amin'ny anaran'i jesosy ino tompo anao ho hitanao io fa tahiny tompo andiny ny raika ambin'ny folo dia anakarena amin'ny zavareana rehetra ianareo ka androso amin'nitsy koa izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra zany hoe rehefa mamafy foana ianao izy rehefa manome manao asa soa miantra dia aninona anakarena amin'ny zavatra rehetra fanfanaovana izany fanimpom-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelo olona masina ihany fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa zany hoe rehefa manao manisoa ianao sady afaka ny alahelo olona nasinao soa maninona izy hisaotra an'Andriamanitra izy misaotra jesosy fa tena tianao zay mianakafo tsy ka tsy ny sakafo tson'izay fa dia mbola mihevitra ianao dia naneraka ny olona nankaty aminay ianao rehefa tena ao aminao ny fanamasina ka ianao ny mihaino azy mavita maneraka anao mandehana riananina dia omeo sakafo reny mandehana riananina fa tsy mianatra ny zanany tsy ampoka e tsy sekolazy many mavita maniraka anao io rehefa tena mihaino an'io tsara ianao raha fananako zay afatra zay ary fitiniko te zao ny fanaovatsoa andrasan'Andriamanitra amitsika maika ny olona am'izao fotoana zao am'le mitory-teny mampianatra maika izy am'le fanompona ohatrany mahatonga anao dia raha ny olona zany mahay mitory-teny mampianatra mandraoka devoly satria mihaiko ny olona fa manondro ohatr' zao izy dia miovitrovotra ny devoly fa le asa anankiray ato ohatrany tsy azaka zany olona narina reo jesosy tamin'ny mpanonga-dalàna iny asa anankiray iny dia ny fiantrana manomboka eto raha lasana bavy amboleo ao amponao ny fanaovatsoa ny fiantrana mila hitany jesosy eo aminao io ary zay manazarako anareo anatin'ity fiangonana ity zany ho mitarika azy
dia manaraka nareo satria tsy mpandroaka omby afa-piavy ondry ary nareo tsy omby fa ondry ny mpandroaka omby avy aneo riny dia mibaiko gauche droite fa izy tsy manao fa ny mpiano ondry eo aloha izy mitarika dia izay andehanany andehanany ondry alleloia ary ny ondry tsy mandeha amin'ny maiziny fa volombelona zany lalala andrisiny koral misy taona mitondra ondry andro arivo ho any amaro ala fa ondry ny sakafon'ny koral tamin'izany no vonoana tsy avy le ondry manomboka ampitany skor tsy avy satria maizina ny andro zay izy tsy mivoaka am'izao maizina zao tenenany namana ondry va ianao tsy natao andeha amin'ny maizina ianao mazava sa tsy mazava mijery isanandro isanandro ianao mijery zavatra azo ny tananao atao amin'ny olona azo ny tananao atao amin'ny afo saorana ny tompo tamin'ny zao miteniko taminareo tamin'ny herinandro teo natrehan'ny fiangonana tsika hoe rehefa kelikely any anampy fiangonana ivelan'ity fiangonana ity izy na tsy aran'izay teniko zay tsy hoe akorytsika manan-kareny tsy akorytsika manana ny ampy ainao aza mianra manana vao manao zavatra fa am'izay eo an-tananao ianao ny manao zay misy ny tananao tsy hoe akory tsy ompôsina volanao zay mahatonga anao mizara vola amin'ny olona nila vola manana tsy hoe tsy ompôsina volako dia nizarako forebajaty sarale avy ny mpanao baka tamin'ny herinandro iny zay analabaka tsy hoe tsy ompôsina volako tamin'ny alarobe teto tena izy nananany olona trosy 500 000 latsaka dia efa vitako dao zany trosako rehetra izy zany efa vitako zay nitenany tety efa vitako tsy hoe tsy ompôsy ary lazaiko anareo fa mireny fotoana reny misy fotoana tena hoe mila mihitsy zay ao an-trano fa tsy ampiasaiko ao an-trano izy fa ampanipoiko any amin'ny fiantrano zay ny amin'ny asa soa mahenao avy enao sa tsy mahenao misy fotoana zay miaritra nony amin'ny fanaovatsoa izy andeha ody ateo mahitandrinendro izy a mandeha tongotra io vehivavin'andriamanitra mandeha tongotra avy any tsisy frebus na andeha ihany zay nareo teo hitako teo takaiky mipotra eo am'janony tenileko frereo misy fotoana ny ankizy ao an-trano tsy misakafo vomanga avy any namakino ano zareo tao zao teo zay zareo amin'io teo saika tsy andeha vavako reo fa tsisy fre tonga tany andeha nanome fre nefa za manana hiantrana olona maheno nareo sa tsy maheno zany hoe ataoko tsy hoe ataoko tsisy dikany akory ny vady aman-janako tiako reo ary io ihany misambatra amin'ny zavatra ho ataoko fa ataoko zava-dehibe ny teny ny tompo ary na baiboly zay de milaza hoe samy manao ny namany mihoatra noho ny mora ny mamaly an'izany fa ny manao an'izany manao teneno ny namanao mandiana dia manaovako toy izany anao anniversaire tsika za koa mba mila kostara tena miplie tena hainareo dia ozy ataminay zany tsy mivako lohany zany amin'ny tindanitorako ty cinquième anniversaire atsika 5 zany dia mba mila 5 zao eto koa tsisy mety amiko fanetanin'ny rivo misy za tsy akatraby fa zay omeny tompo andeha naovako asa sosy fiantrana azagagy ianao raha hitondra 4 tena tsisy mpanany reny ny pasterana tena manaraka an'izay diako zay koa azagagy fampiasao aloha le filipianina 4 dia taingana anao 4 faria amin'ny tompo zao indray mefa izy mahino avy ianao posy problème manao tsy anao fa le namanao io teneny namanao enao zany hoe fa tsy za vereny enao teneny pastera fa tsy za misy miteny ao avy any filao enao zany hoe fa tsy za inona ny problème ny olona akaikinao io teneny namanao le olona akaiko koa zany le olona akaiky zany miany rehefa misy zavatra mihoky izy vao manao raha telikapoka ny anananao zarao neo ny anakiray dia ny anakiroa andrahoy fa tsy hoe fa rogoniny aminao zay vao izaravary ianao firy moa ny zanak'andriamanitra raha ihany
telo guru zana de runta sum de menul fatuka na nena zin fopsara tinana na pete pete fopteo sigaretu zana tawe samiri you won't know lai no you are for fast pai tena ka pete pete you know ni pambuli si man pirna masungul na mbilka te pambul versai ni fuka dari nyaka tadi na todi na kawal na raunda wall zamit simba mis masumbul to na mbilka mga faf ni rai rala sena balia famanin na kayo nuts mamafi stiyana na tanang bulon li sabada wa faf no ravula na faf no ana na tanang bulon bula yan no rakau tu na faf no ana tan bulila kamera si sabata faf zaman den aram mem kadwana yo tsaka kotene tsaka anniversaire zaman dia kan fi famar lutane nao saki fana mafeka de tamilita haleluya rati ana tan bulum bali no isbaya kunang ton no chan no hinantuk neto no ha Mama Fina, Mama Fazavari. Alléluia. C'est espèce na zavatra tianao tsatsay iny atao iny ya sorana tompo faneza sy pasteur Jean amin'ny acte des apôtres des tamiko mary Jesu manamboatra trano de tsika koa nefa ivety tany tsika koa manambola koa tsika nefa mbola manofeky tsika mila taolina dimy galvany anarany de tsy mahay masoandro nareo tahiny tompo nareo mbola faly ve nareo masoandro ary misaondro ny tompo fa zao nitadiavitsika zao tsombony trano de mila io sika fa ny olo tao pasteur amaly de zay koa sy manambola de mila taolina 5 de mètre 50 zay misy anaky 7 aminay eo tonava fa omena any anao rabisy de tonga eto izy ometsika zay izy androany ao amin'ny tompo sy amin'ny mamparetapotsika ao amin'ny tompo de ny fiangonana fanany voninahitra fa tsy pasteur didolo na manolotra taolina 2 mètre 50 anaky 7 ny fiangonana acte des apôtres zay tarihiny pasteur Jean sy ny mpiara-miasa mena ianareo tsy mila tambony rananana misy koa zay de mbola mena izy 5 fa eo mitratrany androany de tolotra anareo mpitiavana tompoka fa iny andriamanitra de misaotra betsaka mo tena resy lahatra ny amle fampianarana teo tena zava-dehibe reny ary raha ohatra izay daholo ny iaina ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonan'Andriamanitra dia ho lasa lavitra dia firenentsika dia ny filazantsika osy Paoly hoe tady olona mitovy fanahy ny Paoly matetika moa fampizarana foana zay amin'ny asan'Andriamanitra fa ny zava-dehibe dia hoe fisaorana manokana natolotra ao anareo fiangonana fanahy voninahitra io moa zay foana hoe ny asan'Andriamanitra zany raha tena ao am-potsika foana dia hoe mifampijery misy fotoana tsika misy fotoana zay mba napindrana ba misy fotoana zay mba napindrana bafila ka iny tompondray nareo mba mamaly fity aminay tena asoavana mpiara-miasa mampahita-po ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka dia hoe fisaorana natolotra aoka itoy fiara-miasa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria mitanjona dia zao hitondra olona ho any amin'i Jesosy mba handraisantsika tsy raha avy valim-pitiany aminy zay rehetra nataonareo dia mitomponao maly fitianareo dia samy hotahin'Andriamanitra tomboa amin'ny fahasoavana mitomboa amin'ny ositra tomboa amin'ny fitahina matretrika samy yantovaka afaka mitranisika sodra betsaka olakoraka emanto sena maly soanareo
fa tsy voavalina izy nataonareo taminay fa ny tompony mavaly azy misy amintsika mazaka miantoka écolazina mpianatra mandritra ny herintaona zareo nge écolazina mpianatra ny mandritra ny herintaona ataoko hoe 130 000 francs ohatra ny écolazy eninarivo sy roa alina ao anatina 10 volana zany ohatrany 1 300 000 fotsiny tenena mana 1 300 000 fotsiny de mahavita iantoanao fianarana ankizy mandritra ny herintaona mba asio fotsiny ohatrany zany mbola izy aza misy vita sanatriaka vary na foinao zany de mba manalava vesatra olona manomboka eto zay ny teo fampitolaza mavesatra e aza manampy vesatra olona fa manalava vesatra olona zay azonao atao maro amintsika io mampily olona fa tsy maintsy misy foana olona kelinao ianao de misy zavatra foana azonao atao am'izay olona azonao ampina misy zavatra ataonao tsy mahakasika ny olona tsy mahakasika fiainany olona satria lehibenao ianao izy fa am'izay reo olona mba azonao ampina amen tokony azonareo ranga zany azy rehefa namazona fa azony zareo zay le asa ozy manomboka eto satria faminanina de milaza fa ny fiangonana ozy amin'ny Isaia toko faharoa izy amin'ny 10 voalohany ao ny tendrombohitra misy ny fiangonan'i Jehova de naorina eny amin'ny tampony tendrombohitra ary ny jentilisa izy hitanjozotra mankany zany hoe be dehibe ny jentilisa hiakatra ho any am-piangonana amin'ny andro farany satria mahita tsirony izy ao anaty fiangonana fitiavana ny lehibe andretra fitiavana Andriamanitra tahaka ny tiavako anareo izy ny tokony mba mifankatiavanareo kosa mazava sa tsy mazava andao tsika hitsangana mitenena amin'ny tomponany amboleko atao anatiko ny tempo manao soa tempo mianatra tempo mijery ny malahelo ny kamboty ny azo kampina amin'ny fiainana asangatony tananao de mitenena amin'Andriamanitra androany tenena amin'ny Jesosy androany mitenena mamesa de maomena ianareo fampiatsara sandahitsana nao fantatra mihoatra no omena anareo sotra Jesosy ny amin'ny fampianara hoarana izany hoankatoavina izany tompo malala misotra indrindra misotra mifampitantana hiara-dalana satria samoany andrany
Danza. Haleluya. Naona baku. Sakuje la manawe. Ira ifusi fanara ksija. Atsima isara kaisija. Nasami afisija. Sami afafefina. Sami sala sana baya. Fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra.